ohatrany hoe présidency na koa no milaza hoe tsy mahatoky fitsarana anganao no mitady ankety parlementaire ndana mianatra izany tokony andeha hianatra aloha tsara tsisy république tsony eto hoe tsy république tsony io ka mianatra an'izany nge Constant Ravelson sady hoe ny zavatra hita maso sy ny ainan'ny olona zany ankoatran'le hoe mifety amin'ny vorovahoaka manao repika de etsakilona zany ataontsika hoe le pratika ohatran'ireo hoe maneho faratapiny isaky mihetsika amin'ny fanapahan-kevitra misy namono olona veto de hoe no enquête parlementaire sa inona ny seotany de hoe mahatonga an'izany tsy azonao mihitsy zany ianao mihitsy ny tsy mahazo fa mila mianatra ianao hoe inona natao hoe enquête parlementaire misy dikany matoa manao enquête parlementaire fa tsy zany resahanao zany andehanao a miverina mianatra fa tsy zany natao hoe enquête parlementaire ka inona ny ilana n'le enquête parlementaire tsy mahatoky fitsarana nga ianao ka ianao nga tsy mahatoky fitsarana dikanao tsy azo zany dikany démocratique raha izany misy ny fizara-pahefana misy ny mpanao enquête misy ny fitsy aminay zany tsy resaka hoe principe démocratique de anao fanadihadina la place ny mpanao enquête ianao inona didina zany ny ilana fitsarana ka iza mpanao an'izany iza manao an'izany fa tsy resaka hoe avion enquête am'izany ka misy ministre ny affaires étrangères tsy mahatoky ministre ny affaires étrangères koa ianao zany asan'ny ministre ny affaires étrangères nge fiarahany asany any ivelany tsy azo koa le problème anao ianao manome le problème anao le zany le madame ty tsisy olona miresaka ianao rery manome an'izany problème zany rehefa mandeha ny enquête de tokony mahatokytsika am'le tsisy salovatsovana amin'ny enquête atao tsy tokony isy salovatsovana zany raha fa lazay ny atao hoe entrave au bon déroulement de l'enquête zany atao zany raha manao an'izany ianao nahazo fitondrana ray mandeha mahazo fanirony amin'ny ara-dalàna azao de efa mikitikitika hoe tady fanotelony sady zany nge ampanina nge zany satria raha manao tsy afo zao ohatra ny hoe raha nisy an'le raharaha vao nipoaka ny raharahany Ukraine sy Russie de nisy nanana ministry ny raharaha mbahiny tsika de nivorotany anivon'ny firenena mikamana tamin'ireny fotoana ireny nisy fanapahan-kevitra de miteraka resabe moa zany misy de hoe tsy nalala heviny manokany zany sy ny sisa de nitarika tamin'ny fanesorana tamin'ny toerana moa avao nakisaka fotsiny moa le olona ary mbola nalefa ho candidat sy olotena Madagasikara ndray hanelingelina nzay mba fifanarahana itsika samy atia faritra atsimony Afrika faritra atsinana sy atsimony Afrika anjaratsika no tokony ho nifanaraka hanolotra olona ny tena tsara indrindra zay olona tokana mba ho ekeny Afrika manontolo ny anao nasolatsolana anankariny ray tsy voainy ray tokana iny tsy ny ray tokana iny mihitsy ny adalàna diplomatika ataon'izao fitondrana lany dato fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany de ny olona tonga saina sy mieritreritra Constant Ravelson hoe lay république mihitsy ny république zany moa ny androm-panjakana moa filazantsika azy institution zao mivazaha le androm-pitondrana mihitsy no manana an'izay tena lanjany sy fahefany eo amin'ny tandrify azy ohatra hoe ny fitsarana fa raha fitsarana ka otroninao eo de enao milaza amin'ny fitsarana hoe tiano marina de fa ifitsika mametraka fisaraha-pahefana ary fisaraha-pahefana ka fisaraha-pahefana resahan'le rangaha anankiray zao nga ny fisaraha-pahefana raha zay ny mbola any amin'ny fahefan'ny Bianco ndraiky io fitsarana koa mbola resahany momban'ny hoe manatokidam-bola sy fitantanam-bola taria amin'ny fokotahana ray any Ambomanga any Varadrano any iny moa samy manana ny dimension samy manana ny velaran-tsaina iny ny azy zany iny zany renako any le resaka hoe république ireto resaka reto za mako ohatran'ny manadroadro hafahafa le manao an'le hoe tara lava ampanina lany daty fa mahatonga an'io rehetrarehetra io fahitako azy asa itsika mpiaino
ianareo koa mba lazao mihitsy hoe tsy ampanina io tsy lany daty io satria jerentsika ny fomba itsonjovantsika ny diantsika manko rehefa zay no izy za zao manao hoe ile fahefana tonga de babona olotokana sy ny tambajotra manodidina azy raha vao mahazo fahefana fomba lazako an'izay matetika mety mahasositra ny sasany angambany nefa nylazaiko ihany aloha teto amintsika efa nisy ohatr'izany foana tamin'ny fitondram-panjaka ny ohatr'izany fitondran'Andriamanjaka izany fa za tsy mireraka ny mpanjaka zay misy manana ny ajany sy manana ny fifanajany amin'ny vahoaka any amin'ny faritra rehetrarehetra satria mbola misy zany amin'izao fotoana mbola misy zao fa le fitondran'Andriamanjaka zay no ohatran'io misy ankehitriny io hoe mahazo ny fahefana izy amin'ny fomba rehetra zay nahazahoany azy tsisy inona teto amintsika na misy fifidianana ary fifidianana io rahantsika malala io rahantsika malala io fifidianana hoe raha tsy voamboatra den'izao koa io fa de le fitondran'Andriamanjaka ny fahitako azy rehefa ohatran'io de misy tsy maty manota be dehibe manodidina azy misy tsirefesy mandidy be dehibe manodidina azy rehefa zay ny tenin'ny mpitondra ambony de zay no izy de tsy misy androm-pitondrana hanana an'izay hasiny sy hanana an'izay fahefany na fitsarana io na député io assemblée zany assemblée nationale za zao eto mahatsiaro fotsiny hoe za mba matetika ihany mba maniry mihitsy ohatran'ny asa raha mbola misy maniry an'izany ny malagasy sao sy mbola manantena an'izany mba maniry mihitsy hoe efa mba misy solotenan'ny mpanohatra ao amin'ny inona moa ty komisiona fahafito ao amin'ny anteny meram-pirenena tsy mbola naino anateny raim-bava aza ka hoe ndao amboarina ndao jerena ny fomba namboarana in'ity androm-pitondrana anankiray ity atao hoe anteny meram-pirenena ity mba ho masina sy mandidy eo amin'ny misy azy tsy mbola naheno ny présiden'ny assemblée indray arany manao hoe tsy misy an'izany motion de censure zany aty aminay ohatran'ny hoe président sénat koa no milaza hoe tsy mahatoky fitsarana anganao no mitady enquête parlementaire ndana mianatra izy ny tokony andeha hianatra aloha tsara tsisy république tsony eto tsy république tsony io mionatra an'izany nge Constant Ravelson sa de hoe ny zavatra hita maso sy ny ainan'ny olona zany ankoatran'le hoe mifety amin'ny vorovahoaka manao repika de etsakilona zany ataontsika hoe le pratika ohatran'ireo hoe maneho faratapina isika mihetsika amin'ny fanapahan-kevitra zany hoe sao de efa manomana ny saina fanomanana ny sain'ny olona hoe isika ity efa hita rano resahany io zany de hoe satria vao nanomboka kelikely ny fampiarana an'ity lalam-panorenana folo sy roa rivo ity dia efa nanahirana ny fampiarana an'le andininy faefatra amin'ny dimapolo ny fikatsahana le premier ministre tany am-piandohana de nitadiditsika tsara tamin'ny fifidianana telo amby roapolo sy roa arivo de izy tena ny le mitondra kehitriny mihitsy tery alarbi tery amin'ny foibeteran'ny CNI hoe eran'izao tontolo zao tsisy ohatran'ity atsika ity fa ty manahirana n'ity lalam-panorenana ity ka eo zany mahatonga sao de efa mifanomanana sain'ny olona le zavatra misy amin'izao fotoana zao amin'ny hoe efa resahany moa fasoloaka taretrirabe troisième mandat fa ile mandat resahany io mety amin'ny endrika hafa zany any amin'le resaka fikitihana lalam-panorenana mety hamafa n'izany resahanao zany hoe ohatra sao de mba tsy mety amintsika le fifampitonana fisaraha-pahefana fa alao ho amafisina ho any amin'ny filohan'ny république na tsy fantako zay ho anarany ao arin'izay ny fahefana hoe amafisina any amin'ny filohan'ny république io arakaraky le filohan'ny république io mahefa hoe izy za tsy te hiteny an'le hoe mahay sa tsy mahay fa lasa iny foana manko ny ataon'ny zay matsiaro maharary amin'ity sy zay manohitra azy de mandeha amin'ny hoe tsy mahay io manjary le olona no resaka nefany akoatran'ity olona ty de tena le fifampitondratsika eto Madagasikara mihitsy no resaka ka hoe anamboatra lalam-panorenana
zao nge rehefa jerena amin'ny zavatra zay tsy ajainy amin'ity lalam-panorenana zay nataony ity de lalam-panorenana loza amina tambo zany no atao eo. Zao aby ny tsy ajainy amin'ity lalam-panorenana ity. Ny olona voafidin'ny vahoaka de ny ateny meram-pirenena tsy ajainy am'izay fahefany mihitsy. Inona de aminy dia tsy mandidy iny ary tsy masina iny. Anahoaka tsy masina iny rehefa manao ny zavatra tsy tiany manjaka le anteny meram-pirenena de tsaronareo reny zeraka notabe nahazo tamin'irey zareo nandeha hanao motion de censure ny tsay Christian reny. Zany hoe le olona tenreny tsy maty manota eo anatrehany le olona voafidym-bahoaka ho député. Ary zay ho mbola alaheloko foana amin'le hoe le mpanohitra ao anatin'ny assemblée tsy henoko mba manana tetika hoe hapanapahefana an'le hapisy fahefana an'le assemblée mihitsy. Iny zao ray tsy najainy iny eo amin'ny lalam-panorenana. De raha na vo lalam-panorenana izy zany iny zany zao de ovainy iny hoe zany député zany angambany atao hoe mbampanopanome hevitra mba sahala am'zany de atao panafiny fotsiny ny projet de loi avy any aminy sy ny sisa ve député inona ny tediaviny zany amin'ny lalam-panorenana zay ovainy fa tsy mety aminy zao député zao. Raisy koa zao tokony olona voafidym-bahoaka no mitondra ny faritra. Zao tsika miresaky zao ary firy-taona zay tompo-mena kely voatendry foana. Zany hoe olona ao anatin'ny tambazotrany zany. Olona anatin'ny tambazotrany zany no ataony tsy tandalana sy tsy manako tanterina afa-tsy any aminy. Zany hoe pila 19 any aminy manao zay mahamety any aminy. Miditra kely amin'ny kongo eto iny de tsy levotry mihitsy. Olom-boafidy député anankiray avetsy akaiketsy avetsy fanadina mametraka tsara hoe zao no miseho kongo zao miseho kongo. Olom-boafidy iny olom-botendry anankiray mahasa mila 19 nefa ain'olona le entana. Ary so ihany fa misy ny olona mahatsiaro marary amin'izay zavatra miseho tamin'ny firenena manitrikitrika hoe zao no miseho ao kongo ary manana andraikitra ny ministra ny fahasalamam-bahoaka momba an'io. Ary misy mihitsy ary nanao zay indray de mba hisorana le mpanohitra anankiray anatin'ny assemblée izy de nanao mihitsy hoe rehefa maninona moa de alana ary rehefa maninona de tazominao foana na de ain'olona ary rehefa nahita an'ity le ministra ny fitaterana ny esoriny ity izy de mahita le ministra ny fahasalamana efa zavatra efa tsy izy tsony zao mihitsy, tsy compétence, tsy fahamarinana ara-politika, tsy inona fa nga izy io raha hoe miara mivavaka amin'ny atsy na miara maninona amin'ny ary de hoe de tsy maty manota. Le tiako lazainy eto de zao hoe inona ao anatin'ny constitution-tsika ara ny tiany ovana. Ny ministra atao tsy maty manota ve rehefa tianao sa fitondram-tanila na eo amin'ny samy ministra avy amin'ny faritra samy hafa sa le faritra mihitsy tsy asianao antony mihitsy ny faritra ka na misy ara ny constitution dinganinao fotsiny le faritra hoe sanahany amin'ny commune raha hitana zany satria raha ny pratika zany zao de hoe ny fanendrena PDS de tsy voalaza mihitsy hoe misy faharetana hatramin'ny roviny satria ao anatin'ny rafitra resanao mikasika ny hoe vondraboaka paritra zany ny collectivité de tokony olom-boafidy ny eny ny tranga ohatra ny tany Mahajanga mbola tsisy volana vitsy tamin'ny fifidianana farany taloha tary zany hoe na voafidy lehibe ny tanàna de aveo lehibe ny tanàna no tendrena gouverneur de PDS mandrapavitany fa mandana maire nefa tokony hoe raha ny tokony izy zany tokony hoe voafetra ihany ny fanendrena PDS zany ao anatina fotoana foya de miverina manao fifidianana mba ho solitena mbahoaka aneo fa de zay aloha zany isan'ny zavatra misy fa miresaka le kongo ianao de atao anatin'io moa nisy niteraka resabe satria mivadika resaka diplomatika raha ohatra ka somary tarina kely zany satria misy resaka hoe hoe
ny vondrona Europeana moa toy ny elanelany teo Vondrona nisy hoe tolotra ohatrany hoe tolo-tanana na tsy fantatra hoe tantsoroka ataony sinoa amin'ny resaka fiarakodia ataontsika hoe vaovao efa niasa ihany moa zany amin'ny lafiny anankiray ao amin'ny resaka fanasana ny sadeky zareo vondrona Europeana hoe tsy de le hoe fiara raitra aloha ny anay fa ny anay le zavatra le hoe tena aso ilaina maika amin'ny anampiana ny olona de somary tsy somary fa tena angamba ohatrany hoe nanafitohina ny mpitondra angamba le izy amin'ny lafiny anankiray Constant Villason le mpitondra efa ratsinady mihitsy efa ratsinady amin'ny Union Européenne mihitsy ministry ny rarambahiny malagasy io satria tena lasa ohatrany akapofina ary de nampanatsoana mihitsy moa zany lay ambassadeur vaovao taloha izy vehivavy de ity izy lehilahy zany mikasika an'ilay ataontsika hoe fanehoan-keviny mikasika an'le hoe tena zavatra ilaina mikasika an'le izy ka enao milaza hoe ratsinady mihitsy angamba le izy fa ka reny zao reny nge tokony ny mpanazavany ny député nge reny sy ny sénateur zany tokony isy fanadinana azy mihitsy hoe fa ahoana moa anao manao fihetsika tahaka ty na reny fihetsika tany amin'ny tamin'ny 30 juin tamin'ny fifampidiniana momba n'le nositsika reny ara ahoana ianao mandadilady reny tokony misy ampamoakany anina mihitsy reny fa de diplôma atsika diplomatie atsika diplomatie atsika diplomatie atsika ary na ity resaka momba n'le ropilany ty ara io ange raha ahoana moa ny lazako an'izany lasa ohatran'ny mameanina azy manko io ange itsika aloha taitaitra be tsika mila taitra tsika fa taitra any amin'ny tena adinom-balahy fa tsika zao lasa miaina amin'ny hoe laniny Trump eo laniny Trump reto masaziny ny vazaha be ny Israelianina zao efa manetsika any Mossad ko sy ny tsisa mariny zany raha voakapoka ny endriendry mba manao hoe mba reo mpitondra manaonao foana reo no kapohinareo any velany any raha misy ny famaizanareo fa tsy ny vahoaka fa ny tena zava-dehibe amintsika de ihany niverenako le izy hoe everiny zao fitondrany zao fa rehefa manala an'le ministra izy de vitan'izay de hoe mialangalana izy aiza no isy ino fa tsy fantatry tsai kristian ary tsy fantatry ihany ratsoelona io zavatra io hoe tsy fanta milo aiza no isy ahoana ny ampisy an'izany ohatrany hoe ny zavatra ataony directeur de cabinet ny directrice de cabinet no koa de hoe tsy fantatra ao le tany Londres le ramatoa Romy Vos ty aiza no isy an'izany raha izay no izy zay le tsy tiako manko raha izay no izy le tsy tiako le manao hoe de tsy mahay nininareo tsy misy mpitondra tsy mahay nininina zany fantany io na anina kely avy aty amin'ny sisiny aty ara information kely mba ina ary de mba fantany io fa tao daholo ianareo menakavy fa ino ny tratra aloha de ino ny atao soronany de ampanatenaina rehefa orindriny ianao miverina ihany amin'ny zavatra anina fa tsy de zay zany ho alana amin'ny constitution koa zany zay fa zay fomba fitondrandro zareo zay no ampidirina amin'ny constitution vaovao ampidirina amin'ny constitution vaovao zany de atao hoe fanjakam-piremby Madagasikara ary miremby no ampanaovina ny haute fonction de l'État ny mpitondra-mbony atao fitondram-panjakana ka raha directeur de cabinet irahana miremby raha ministra ny fitaterany irahana miremby zay zany no tediavina fitondram-panjaka tokoa aloha de tsy maty manota zay ao anatin'ny tambazotrany zay ao anatin'ny tambazotrany de tsy maty manota iny de zay zany ny ampidirina amin'ny constitution vaovao mety hoasorana hatramin'ny haute cour de justice satria zao de misoratra fotsiny kitikitika an'io eo ka hoe tena hoe mitaditady raha vany ny haute cour de justice ndray mandeha nge efa niteny le rangaha présiden'ny HCC hoe nareo député no tena tsy manana ny haute cour de justice io mety ho asorony io mety ho asorony io tsy hainao zany efa nataony kotiny tsy misy tsony moa le filakevitry ny fampihavanam-pirenena moa izy fa kotiny tsy misy tsony le momba ny
misy filakevitra tokony natsangana ary moa dia tsy nitsangana tandalana filakevitra ekonomika sy sosialy tsy nitsangana mihitsy tsy nitsangana mihitsy reny zany a ho aripany daholo reny zay ny tiany ho aripaka zany reny matoa reny tsy nampiariny tsy mety aminy izy ihany anefa angenanao an'io andeha ary aloha mba izara vaovao kely mba atao hoe mba hitelemana kely an'izay fa ny vaovao mba am'izao fiandohan'ny volana zao moa zany satria samy nanary rehetra hoe hiatra ve le fita ambe-efapolo isan-jato satria raha tena marina le droit de douane ny faritany zareo amerikana tamin'ny filoha vaovao ty zany de fita ambe-efapolo isan-jato fa taorin'ny vaovao farany aloha zany de 5 isan-jato a no miatra zany andrina fa andreo firenena ty amin'ny faritry ny sadek aty a firenena afrikanina maro moa zany 5 isan-jato a akoatran'eny Afrika Atsimo ny Afrika Atsimo zany no ambonimbony kely zay ny vaovao ray koa zany mba zaraina amin'ny nisy fianana 200 ny vidin'ny solika no miatra nanomboka tamin'ny sasakalina teo zany aloha mba zarana ihany zany vaovao zany no Constant Rapelson fa so da lazay olonareo zany de tena eno ahitana le diplomatie anao nge raha hoe bambaray 5 isan-jato ny nataony traitement bloc fotsiny zay zany aiza zany ny tena mba ditananao napidina an'le izy 10 isan-jato zay dia ino mety tsisy idira sy mbola mety resantsika resaka base toliara to satria ny olona miaro ny tanindrazana zany eto aloha zany tena mifafankoany ray ao anatin'ny lisa raha ohatra ka raha le tranganisy tamin'ny faraparany teo tamin'ity herinandro ty moa zany maromaro kokoa de anaraka faingo kely tsika de toizatsika ny tafa dokam-barotra eto amin'ny Top Radio 2 Saviez-vous que désormais, vous pouvez payer en espèces ou par mobile monnaie à la livraison sur tous vos achats effectués sur www.ketchka.com. Paiement valable uniquement pour les livraisons auprès de nos 16 points relais d'Antananarive et pour les abonnés du site www.ketchka.com. Ketchka.com, numéro 1 de la grande surface en ligne. Madame, je vois que tu as pour ma fousse en fagnale en www.ketchka.com. Elle court, elle rêve, elle doute mais elle ose. Chaque jour différent, chaque jour plus forte. Un magazine qui vous ressemble enfin. Bienvenue au magazine Zetsu, tarif 2000 ariary. Tena mahavita ny asako rehetra kosa ty solosaina vaovao nividiko tao amin'ny ketchka.com ty a tsy ohatra n'le taloha. Manomboka izao dia misokatra eo anareo mpanjifa rehetra 420 no 420 ora ny point de récupération na ny point relais ketchka.com eny amin'ny immeuble sonirana vindivarotra vidéo anatrany kala www.ketchka.com ireo entana safidinao ary alaivo amin'ny fotoana rehetra izay mampety anao zany nanfiry ketchka.com authentique, moins cher et disponible de suite. Téléphone 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80 WhatsApp plus 261 32 11 102 80. Yener isan'ny vaovao anankiray hitranga ho ampahafantarina amin'ny tian'io ty ihany koa Constant Rapelson dia hoe ho adika amin'ny teny pirenena roa ny hafa zany akoatra ny efa eo ny code minier dia ho adika amin'ny teny anglisy ary ho adika amin'ny teny sinoa iny le farany iny zao teny hitako hoe vaovao mihitsy iny hoe satria tena sinoa zany dia isan'ny mampiasa vola be koa amin'ny resaka fitrandrahana raiky eto Madagasikara moa zany zao dia tena efa raha mahita zareo fa hafa kely mihitsy ny tranga anankiray iny hoe tena ho adika amin'ny teny sinoa le code minier nefa tsika eto aloha mbola mety sahirana mety tsy ny malagasy rehetra koa aloha malala zany zavatra zany ka manana ny hasiny sy ny fahefany mitovy amin'le amin'ny teny malagasy ve sy amin'ny teny frantsay koa ny antsika raha moa matetika teny frantsay mivoaka aloha manana ny hasiny sy fahefany ohatran'izay ve eo anatrehan'ny fitsarana naizanaiza le amin'ny teny anglisy sa amin'ny teny sinoa zao manko io efa voadika ny amerikanina io efa voadika ny sinoa io
zay no entiny miasa am'izao fotoana zao fa le tena hoe ofisialy ve zany hoe manana ny hasany sy ny fahefany opposable hoe ny vazaha zany hoe iny de azo apetraka hoe zao ny voalazany mba tsy hisy adihevitra amin'ny fandikateny zany do rehefa misy antso izy ny technicien tsy de raisiny anao miaraba tompoko tapaka kely izy zay manko ny vererina kely satria hoe raha ohatra ka 2,7 le droit de douane hiatra amin'ny fahafitony ty volany ty moa zany satria raha tokony izy tokony androany zany fa amin'ny heriny zany amin'ny no hiatra zay le hoe 2,7 zay misy resaka base tuliara moa zany ao ambady io fa misy antso raisitsika izy ary miaraba aloha miaraba tompoko Salama tompoko alao mba hiteny daholo ny olona ko zay républicain fandivonisy teto Madagasikara zay mba nahisavianao tranganjavatra mampiofotra ohatr'izao amin'ny fiainana firenena na de atao hoe tentative fotsiny aza tany anaty fitondrana zany mety fantatrao zany araka aminy de misy zavatra oatra zany za zany manontany inona zany zao apetrako fanontaniako inona zany zao no azo ikasy fiainan'ity firenena malagasy ty am'izao endry zavatra fa ny zavatora indrindra raha ny andafy any am'ireo Amerika tatiny reo tany hoe Panama ny Mexicana na ny amina hoe resaka trafikana drôdy zany malaza aty a Madagasikara zany tsy fantatra tsony izany mahafantatra ny tena situation misy amin'ny Madagasikara ka fanolona zany natoejavatra ohatr'izao io tsika mitiny tenimera andolona ty zay filohany efa manala tena mbola tsy mandeha koa no fanazakina hoe ity zany manao ity zany tsy manao efa manala tena tsy misy ao anatin'ny zavatra zany misy mety manana prova am'izany fa zatra hitady zao hoe sao de zay varotany hoe mangalam-pihinana ariko rehefa mikoka de tiany no fitsaika misarombolany fa zatra mitenenina de zao hoe tsy zavatra mety vita moramorana zao zavatra misy zao ka fandraika hoe anatsinitsiny ny zavatra mity trangany pitary andarity ary hoandreo mpitondra fanjakany zay tsisy afahana manofanadiadina azy reo fa manantenany hoe fede eo amin'ny fitondrana de tsy azo adidina de tsy fantatra amin'ny marina mihitsy fa tena tokony ho hita marina say aloha vary maveo afiana oatra ny tapitra tompoko ka zay le ampanonako tojo tsy fetezana eo amin'ny tsy mamety azo tsony le fitondrana na izy araha sahirambe hanoy an'io nge ka ianao miteny hoe hatramin'izay repoblika teto zay marina ny teninao melalina le fahavoazan'ny firenetsika satria tsika de melalina arak'izay koa le fahefana bodohin'le nahazo fitondrana de tambazotra no mitondra fa tsy le androm-panjakana itsony no mitondra atsika eto tambazotra zay tambazotra manodidina azy ny fianakaviany tompo menakeliny ny ekipakipa akaiky azy ary rehefa jerena am'izao misy eto zao ary mipijirika koa raha ny tena mameno aliziony rehefa jerena tsy vitany hoe tambazotra de tambazotra fahatany fa tambazotrana piremby sy pijirika zay no misy eto sa avao za manontany anao mpieno zao mba mitombona ve hoe